fampalalam-baovao iarahanao amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, trisse en serment. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Magasin Sharp akaikin'ny pompier Tsara Lalàna ahitan'ireo entana avo lenta fampiasa amin'ny fiainana andavanandro manolotra anao ny vaovao. Tsy mazava ny politikan'ny mpitondra amin'ny fiovaovan-kevitra amin'ny ora farany toy ny tranga teny Avoloha Omaly. Ho an'ny mpanao politika, tsy misy asa vita ao ambara no anton'ny fanemorana amin'ny fotoana nomena. Iverina hitokona indray ny mpiasan'ny fahadiseranana mivondrona ao amin'ny Saint-Pidou na ny syndikan'ny mpiasan-doanina manomboka amin'ny alarobia ho avy izao. Mbola tsy misy ny marimaritra iraisana eo amin'ny tale jeneraly ny fahadiseranana sy ireo mpikambana ao anatin'ny sindika. Taorian'ny tranga tany Beroro, nitrangana fanafiana indray, ny tao Antsoa Madiro, faritra Sakara, Jiolamo Rongobasy manodidina ny 50 nanafika trano fivarotana iray. Hatramin'ny fotoana ny antsoina tany an-toerana ny hariva teo, tsy mbola nisy ny constatation natao. Betsaka tamin'ny mpivarotra ny voaterina ampidina ny vidin'ny vorona noho ny fahavitsin'ny mpanjifa. Tsy nahampitombo ny olona mpividy ihany koa anefa io fiainana io. Nandresy ny Brexit. Manaiky ny fialan'ny Grande-Bretagne ao anatin'ny vondrona Europeana ny 2.50 isanjaton'ny ny Britanika. 7.7 isanjato kosa ireo mbola manaiky ny hijanonany ao. Mahery ny ray tapitrisa ireo vato milaza ny eny. Antsiprin'izay raha ianao afaka fotoana vohy. Les produits en électroménager de premier choix vous attendent chez Baolay, avec toujours de nouveaux arrivages. Télé LED, iSense et Changgong garantie 1 an. Lecteur DivX DVD SoBoot, subwoofer Geo avec un design tendance, caméra de surveillance à distance, synthétiseur Mikey. Baolay, à Nanakin en face à Rébus 134, avenue de l'Indépendance et à l'immeuble Digital World. Solan en face de l'EPP et à l'immeuble Sec. Bazar B Thomas. Baolay, toujours meilleur. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitres fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Et jusqu'au 30 juin, profitez d'une remise de 10%. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndouta Pénoc ou sur notre site internet. Soc à vitres, très sincèrement à votre service. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. Nothing could ever bring me down.  Savourer le moment.   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  Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.   Savourer le moment.
qu'elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est toute carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Miaraba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soto anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary manasanao am-panajana anaraka izany hatramin'ny farany isa-tarantsika izany avy hatrany ary ny pejy politika tsy mazava ny politika ny mpitondra amin'ny fiovaovan-kevitra amin'ny ora farany toy ny zava-nitranga teny Avoloha Omaly tsy nahinona resaka ihany koa ny teo anivon'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana manoloana ny fanafoanana ny tatitra ny programan'asa ny fitondrana tao anatin'ny zatoandro fahatelo ho an'ny mpanao politika tsy misy ny asa vita ao ambara antony nanemorana ny fotoana nomena mitatitra izay aingo rakotarso nofoana tamin'ny ora farany alakamisy lasa teo ny fanaovana tatitra mikasika ny RRI fahatelo programan'asa ny filoham-pirenena sy ny governemanta totosa tao anatin'ny zatoandro tsy nisy fanazavana ny antony fanafoanana fanambarana izay tokony fampitohy tamin'ny filazana ny asa vitan'ny governemanta tao anatin'ny 2 volana natao teny amin'ny anteny mera-pirenena ny talata lasa teo ho an'ny solombavambahoaka tsy nisy asa vitan'ny fitondrana atao tatitra ka antony nampihemitra azy tamin'ny ora farany ito zany dia tongotra vakivaky sady marary no mamenatra nisy tokoa ny tatitra izay natao teto anivony ny teny mera-pirenena dia taorianany moa zany nisy ny tatitra tokony ataon'ny governemanta koa teny Avoloha le zatoandro fahatelo eto zany zay dia mahasamy laza hoe tokony ametra-pialana ny governemanta satria matoa tsisy tatitra hoentin'izy ireo dia dikan'izany tsy niasa ary hita mazava ho azy amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao na ny insécurité re zavatra nisy tany atsimo reny anie dia efa hita mihitsy fotrany hoe mampiseho ny heriny mihitsy ny dahalo ary io zany matanjaka noho ny fitondrana ka tokony izay tokony andraindraikitra zany ny eo anivon'ny governemanta ametra-pialana satria tsy mahomby ny safidy ny angina solombambahoaka sasany manoloana ny mahatombotra ny fanamarena ny fetim-pirenena ka tsy nany hevitra ho an'ny mpandinika politika famitahana avoaka malagasy ny nanafoanana ny fanambarana tamin'ny ora farany tsy fahamatorana amin'ny fomba fiasa na ny mpanao gazety aza tohina manoloana ny vaovao tokony ho azon'ny mpanara-baovao mikasika ny asa vitan'ny fitondrana tao anatin'izay zatoandro izay ho an'ny mpanara-baovao manadio ny tenany sy ny lazany amin'ny fanomanana ny fetim-pirenena ny fitondrana tsy misy resaka nefa treto ny mikasika ireo grenady ny paritaka entina anakorontanana etseroa grenady avy aiza izy anefa ny manana ireny fitaovana ary fomba ireny ary iza no afaka mampiditra ireto eto amin'ny firenena mazava zao fa tsy misy ny fanaraha-maso amin'ireo entana miditra eto Madagasikara ary mana-pirofo fa malalaka ny sistany malagasy ahafahana mampiditra sy amoana izay tiana fanontaniana mipetraka ny hoe fitondrana ihany ve no ambadika ireny anasoketany ireo mpanohitra sa anampenambava azy ireo sa mpanohitra iza no mahazo tombony amin'izany miteraka resabe izany 2 andro mialohan'ny 20 jona tazana isairan-tsaina ny fitondrana sy teneniny intsony ny filazana amin'ny gazety samihafa fa ho avy ny mamasina ny lolona lilson andrasana ny toy ny raharaha ato anatin'ny 2 andro manoloana ny fahamaroany ny lalàna izay mbola tokony handalo eny amin'ny anteny mera-pirenena nanambarany mety isin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny filohan'ny anteny mera-pirenena tamin'ity androany ity raha tsy haivina amin'ny fahatelon'ny volana jolay ho avy izao farafatarany no tokony farana ny fivoriana ara-potoana voalohany izany hoe tsy manana fa tsy 7 andro ireo solombavambahoaka hivoriana mbola tafiditra ao anatin'ireo andro ireo anefa ny fankalazana ny fetim-pirenena teriny fotoana ho an'ny solombavambahoaka handaniana ireo lalàna toy ny teti-bolam-panjakana na sy mpanjiana 724 eo ihany koa ny lalàna mifehy ny serasera ny fampiavana pirenena sy ny maro hafa mitondra ny fanampanazavana mikasika izay ny filohan'ny anteny mera-pirenena fanitsina ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 724 ao anatiny ao misy ny mifehy ny banky foiben'ny Madagasikara ary misy ihany koa ny lalàna hafa toy izay teneninao zay ny code de la communication dia heverina fa hoe anisan'ny lahadinika izay tokony hatao kanefa kosa tokoa maro ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay nataon'ny Madagasikara amin'ireny fihaonana any ivelany ireny izay mbola tsy vita fankatoavana teto amin'ny anteny mera-pirenena ka heverina fa amin'izao vaninandro misy antsika zao dia miteraka fatiantoka ho antsika
no misonia na manaiky anyvelany any nefa tsy vita fankatoavana eto amin'ny parlemanta ka ireny vary mangatsiaka reny zany no anisany heverinay fa hoe hangatahana ny hanaovana ny fivoriana tsy ara-potoana. Mbola eny anivo ny anteny miaram-pirenena izay hatrany efa andalana ny fanomanana ny fandraisan'ny Madagasikara ny fihaonan'ny parlementaire francophonie na ny assemblée parlementaire de la francophonie. Eo ampamaranana ny asa momba izany ny eo anivo ny anteny miaram-pirenena raha nitatitra nataon'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena tamin'ity androany ity fihaonana ity izay anomboka amin'ny fahavalon'ny volana Jolay 2024 fanadihadiana entiny aingo Rakotarosoa. 14 andro sisa dia higadona ny fihaonan'ny parlementa francophone na ny assemblée parlementaire de la francophonie andiany faharoa amby efapolo izay totosaina eto Madagasikara. Fihaonana izay ivorian'ireo parlementa avy amin'ireo firenena mampiasa sy miteny ny teny frantsay. Efa vonona kosa ny fotodrafitrasa raha nambaran'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena androany. Nijery izay fotodrafitrasa izay no antondian'ny komity mpikarakara teny antoerana. Eo amin'ny lafin'ny fandaminana dia efa vonona tanteraka fa nefa na dia vonona tanteraka fandaminana izy araka ilay voalaza zay zavatra iaraha manao io na amin'ny lafin'ny logistique na eo amin'ny lafin'ny fanomanana n'ilay accueil na ny fanomanana ny toerana zay hivoriana rehetra zay voarehetra voakasika zany dia efa milamina raha amin'ny lafiny hoe ataontsika hoe tetiandro. Anomboka amin'ny fahavalon'ny volana Jolay ary aharitra hatramin'ny faharoa ambin'ny folon'ny volana Jolay izay fihaonana izay. Efa nisy ny teti-bola manokana nomen'ny fitondram-panjakana hanomanana izay fihaonana izay ho an'ny anteny miaram-pirenena. Tamin'ny volana Martsa tany ho any no tapaka tao anatin'ny filakevitry ny minisitra ny fanomezana vola mitentina 3.5 miliara ariary. Vola izay tsy dia nazava ny fomba nampiasana azy hatramin'izao ary efa nampimenomenona ny solombavambahoaka maro. Nolanina tamin'ny fanamboarana sy ny fivezivezena tany ivelany ny karakarana izao fihaonana izao kosa ny fanambaran'ireo birao maharitra. Tsy nety nitonona ny teti-bola marina ny karakarana izany kosa ny avy ao anivon'ny komity mpikarakara. Raha ny teti-bola dia tsy mitsahatra mivaova izy io. Indraindray mitombo kely satria misy manampy, indraindray miena kely satria misy fandaniana vaovao ka tsy tena hita loatra zay fomba tenenana azy izao fa ny azoko lazaina fotsiny hoe évolutif izy io amin'izao tsika miteny izao. Ny fanamboarana ho atao ato arak'izay tratra dia tsy mifarana amin'izay akory le fiaraha-miasa satria ny fiaraha-miasa dia manomboka hatrany amin'ny fitsenana ny vahiny any amin'ny seranam-piaramanidina izay atao izay anandratana tokoa ny voninahitry ny firenena. Ity fihaonana ity izay tafiditra ihany koa ao amin'ny fandraisan'ny Madagasikara ny fihaonam-ben'ny francophonie amin'ny volana novambra ho avy izao. Vahiny sy délégation anjatony no ho tonga eto. Vahiny efa-jato no andrasana raha ny fanazavana azo. 200 mahery hatramin'izao no efa nanao famandry antoerana. Tamin'ity anio ity dia nanatanteraka fanadiovana teo anivon'ny anteny miaram-pirenena ireo mpiasa ao anivon'ny anteny miaram-pirenena ho fanombohana amin'izay fandraisana ny fihaonam-be izay. Fa tsy ho ela dia ho lafy Madagasikara raha ny fanambarana nataon'ny loholona Lilson tamin'ny omaly. Miandry ny mpitandro ny filaminana andraindraikitra sy anovany rafitra eto Madagasikara manoloana ny olana samihafa lalovan'ny firenena ankehitriny. Ity loholona ity tamin'ny alalan'ny fanambarana nalefa tamin'ny tambazotra Tserasera no nitondrany ireo fanazavana ireo androany fanadihadiana iarahana amin'ny Lili Rabiata. Nivoaka tamin'ny fahanginany loholona Lilson René de Roland tamin'ny alalan'ny horonan-tsary tamin'ny tambazotra Tserasera. Tokony ho raisina tahaka ny mpampiorory ny dahalo eto Madagasikara araky ny fanehoan-keviny. Misy miray tsikobakomba amin'ny mpitandro ny filaminana ny tompony andraikitra amin'ny fanakorontanana hoy ny loholona ary izay ny antony tsy ahafoana ny asan-dahalo. Efa ela no tenenako hoe kalifeo sahala amin'ny terroriste ireo dahalo satria ny dahalo miterroriser population ka rehefa miterroriser malagasy izy dia ray sahala amina terroriste. Ny anisan'ny tsy mahafoana an'izy io eo misy firaisana tsikobakomba tamin'ny mpitondra sasany indrindra fa ny olom-boafidy sasany izay mbola mitaizana ny resaka asan-dahalo ka atsika mpitandro filaminana zany tsy tokony hitsitsy mihitsy amin'ireo dahalo rehefa tena kalifeo sahala amina terroriste izy ireo.
hitantsika ny mivelany ka na Charlie Hebdo mpanao gazety mety reny nataony frantsay reny nanaovany deuil national mihitsy. Miantso ny miaramila ny tenany André Fepetra manoloana ny famarotana tanindrazana ataon'ny mpitondra ankehitriny. Ho lasany vahiny avokoa ny arena sy ny tany rehetra eto Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana. Ohatra iray amin'izany ny olana any Soamamanina hoy ny loholona. Tsy mifanaraka amin'ny tombotsoan'ny malagasy ny rafitra mamaritra ny lalànan'ny fitrandrahana fa manome vahana ny vahiny. Ny rafitra ny tena olana amin'io resaka tany io. Ataovy aloha ny fandrafetana ny code minier mifanaraka tsara amin'ny tombontsoantsika malagasy zay tsika vao miditra amin'io. Fa raha tsy zay dia amidy ambongady ny harena raha mbola tiantsika hipetraka ho antsika malagasy ny fiandrianam-pirenena aoka tsy handaiky tsony enti ny mpitondra hiaro azy hamaritra tanindrazana. Zay le daleo entitra ny teloko amin'izay zavatra zay. Ka isika ampitany filaminana ihany zany mbola mitazona n'le fitondrana hamaritra tanindrazana ny solution dia tsika ampitany filaminana ihany no afaka hamahany zao fikakaiky ny vahoaka zay matahitra ny ho very tanindrazana zao. Fanapa-kevitra politika ny namoana didy fisamborana ny tenany tamin'ny antson'ny tanàna maty. Tsy tokony ampifandraisina amin'ny antso natao ny fisian'ny fanakanan-dalana samihafa araky ny fanehoan-keviny. Mikasika ny kany hoe flagrant délit tamin'le resaka appel nataoko iny appel amina tanàna maty ville morte zay nataoko ary ny antso ifampidinika eny amin'ny fokontany. Ny resaka barrage na resaka zavatra hafa ankoatran'izay aoka tsy ho assimilé amina appel nataoko. Décision politique zay décision ndesina madame le procureur iny fa tsy mifanaraka mihitsy amin'izany hoe définition na flagrant délit. Ny mpitondra eto amin'ny firenena ihany no ambadiky ny fisian'ny kolokolo sy ny famoahana harem-pirenena araky ny fanehoan-kevitra nataony. Tokony ireo tompona ndraiky mpanjakana ireo araka izany no samborina sy tratrarina ambodiombo ho iatrany ny tenany. Tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera no nazahoana ity fanambarana nataony loholona Lilson ity. Fa mbola mitana kosa ny didy fampisamborana ho an'ny loholona Lilson raha nambaran'ny Général Florence tamin'ity andro an'ity isy ny fisamborana avy hatrany manoloana ny fikasana mety hiditra ao amin'ny kianjan'ny Mahamasina amin'ny 20 jona ho avy izao. Raha tsy haiviny fa tratrarana ambodiobo nataon'ity loholona ity tamin'ilay fampirisihan'olona anao tanàna maty no antony fampisamborana. Arao ny fanampanazavana entiny komandiny CRGN Analamanga. Hatramin'izao aloha dia mbola tsisy didy manafoana ny fanamborana sénateur Lilson. Ka raha tonga eo izy dia tsy maintsy tanterahana izay fanatanterahana ny didy fampisamborana zay. Na inona ataony na inona ataony. Hafa koa raha misy ny baiko kosa avy any amin'ny tribunal hoe tsy foana iny hafa indray zay. Fa hatramin'izao dia mbola tsisy didy mamoana mandat d'arrêt amin'ny anarany Rimatoa sénateur Lilson René. Lafima vahoafa kosa indray dia hiverina hitokona ireo mpiasa ny fahantserana namivondrona ao anatin'ny Saint-Pidou na ny syndicat-ny mpiasa ny douane manomboka amin'ny alarobia ho avy izao. Anton'izay hatrany ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny évaluation de profil ampanaovina azy ireo raha ny nambarany. Mbola tsy misy kosa ny marimaritra iraisana eo amin'ny tale général sy ireo mpikambana ao anatin'ny syndicat. Arao ny fanampanazavana mikasika izay. Zavatra ho ataonay zany dia tsotra ihany amin'ny herinandro dia hiverina hitokona indray zahay manomboka ny larobia 7 jona. Hiverina mitokona zany mandrapa mpivaly izao olana izao zany dia hiverina hitokona indray mpiasa rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara. Zay zany no zavatra ho ataonay indray zany amin'iny herinandro iny. Zany hoe ho antsika mpiara-miasa rehetrarehetra zany dia miverina miasa aloha tsika ny latsinainy sy ny talata ary ny larobia tsika miverina mitokona indray. Lafima vahoafa tanteraka kosa indray dia afomanga 7 taona no hiaraka hipoaka amin'ny aliny fa 5 jona izao amin'ny 7 ora. Afomanga izay mizara amin'ny distrika 7 manerana ny faritra 12 eto Madagasikara. Itsakilan'izay ihany koa dia efa vonona manaraka izay ny fanatanterahana ny matso izay atao amin'ny 20 jona ho avy izao. Mitondra ny fanadihadiana i Mikael Ramadla.
Anomboka amin'ny enora sasany maraina ny fivoahan'ny vavahady ho an'ny besin'ny maro amin'ny fijerenan'ny matso ao Mahamasina amin'ny 9 jona izao. Madagasikara mandroso amin'ny tanjona iombonana ny loha hevitra nentina amin'ity fankalazana ny fa 15 taona nahazoan'ny malagasy ny fahaleovantena ity. Ho mafy ny fanamafisana ny fitandronan'ny filaminana rehetra sy izay misy hetsika fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena. Amin'ny fotoana idirana makeo amin'ny kianja be ny Mahamasina ny maraina dia isy io fisavana io amin'ny lalana rehetra miditra amin'ny kianja be ny Mahamasina. Rehefa manamorona ny kianja be Mahamasina ireo olona ireo dia isy fisavana fanondrony izay ho atao amin'ny fomba entitra izay angatahana ny fiaraha-miasan'ny tsirairay zany mba hanaraka atsakany sy andavany ny toromarika. Zany hoe tsy azo atao voalohany indrindra ny mitondra ny zavatra rehetra miendrika fitaovam-piadiana, eny fa na ny zava-pisotro, mamamo, anisan'izany ny tavoahangy izay miendrika ho fitaovam-piadiana amin'ny fotoana ampiasana azy toy ny fitaovam-piadiana dia tsy azo atao tanteraka ny mitondra an'izany. Etsekilany efa tomombana manaraka izany ihany koa ny amin'ny afomanga izay fanamariana goavana ny fankalazana ny fahaleovantena. Afomanga 40 taona no hiaraka hipoaka. Tsy hitovy kosa ny faharetan'ny fipoahana ho an'ny eto andrenivohitra sy ny isaky ny faritra. Raha ny fanazavana ny filoha teknika ny fanondrana ny hetsika amin'ny 20 jona. Eto anosy zany maritra 40 minitra dia ny any amin'ny région 30 dia ny amin'ny district 20 minitra. Efa vita daholo mihitsy ny fanomana rehetra fa mifanantantarana ary sisa. Dia androany ary zao zany famerenana zany zao natao ny mpanao matso amin'ilay matso lehibe amin'ny lahady maraina. Io maraina io nanao ny famerenana ny matso ho atao amin'ny 20 jona. Ny eo anivon'ny polisy, zandary ary ny miaramila niaraka tamin'ireo manamboninahitra isan-tsokajiny avy. Hiavaka ny amin'ity taona ity raha ny fanazavana trano. Any amin'ny faritra kosa indray dia manilika ny raharaha amin'ny tokona ndraikitra mikasika ny anankirotana manoloana ny tranga tany Beroro ny talata lasa teo ny filoham-pirenena ho an'ny mpanohitra tsy fahafehezana ny fitondrana ny tsy fandriampahalemana no anton'ireny tranga ireny lakolosy fanairana fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy intsony ny fitantanana ny raharaham-pirenena ka tsy misy tahotra raha an'ireo iraka manokana izay efa nalefa tany an-toerana raha ny fanadihadiany aingo Rakoto Arsoa. Filalaovana ny fiainam-pirenena no isokajen'ny filoham-pirenena ny Tranganseho tany Beroro ny talata lasa teo. Fiantsiana ny fitondram-panjakana. Iverenantsika ny lahateniny tamin'izany. Omary tany Atsimonitany dia mbola nisy asan-dahalo indray. Ary namozana ain'olona maro. Nefa dia vao herinandro izay ny tany Atsimo. Nametraka ilay indiany manokana amin'ny zandarmariam-pirenena hiady amin'ny asan-dahalo. Rehefa naino zany dia hoy aho hoe fananiana ve zany? Tena fiantsiana ve zany zavatra izany? Valo mitsotra. Aza ny vahoaka ny Atsimo. Aza ny fitondram-panjakana ny Antsina fa rehefa tsy ampy ny olona tena tia tanindrazana ampandroso ty firenena ity. Tsy vita ny fifanakiana, fifanenjehana, fifampiantsiana ny fampandrosoana ty firenena ity. Manao sava ho an'ireo dahalo navandoza tamin'ny namonoana ireo olona maty tamin'ny fiarabily malaza ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao Akazo Abo, hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena izay tonga nitsidika tany an-toerana omaly niaraka tamin'ny lehiben'ny governemanta sy ny delegasiona niaraka taminy. Ambara ny antony dia tsy vitany hoe ireo tsy manatsiny hiany no ny haran'iny zavatra ataoko hoe loza be iny satria dia olona roa telopolo zao no maty fa ny fiarana maramila koa izay nitondra manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra dia mbola niharana zany asan-dahalo zany efa tsy atahorana ihany koa moa ny ain'ireo maramila roa lahy izay naratra dia ny fepetra dia tsy maintsy amin'izay toerana rehetra misy asan-dahalo zany zao dia andrasana fepetra. Iteninareo efa napetraka ny unité spéciale anti-dahalo fa nalavitra be ny toerana misy an'ny Mahabo izay any amin'ny faritra Anosy sy ny toerana misy an'ny Beroro izay aty amin'ny faritra Atsimo andrefana. Na izany na tsy zany dia efa voafaritra ny toerana rehetra zany misy asan-dahalo. Raha ny tarehimarika farany 23 namony aingy tamin'ny fanafiana ny fiarabily malaza
tany Beroro 7 no naratra ary miandry fitsaboana eny amin'ny hopitaly ankehitriny. Ny mahagaga ny mpanara-baovao fiondriana manoloan'ny fahoriana noho ny andrasana tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena sy ny fandraisana ny fepetra manoloana izay navandoza nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony alarobia lasa teo teny Anosy Avaratra. Fanenjeny ireo mikasa anakirotana sy tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana nefa no tena nasongadiny tamin'izany. Tranga izay navariana ny rehetra ihany tao anatin'ny fahoriana Iaraha-Miory. Isana nameloko ity tranga tany Beroro distrika Ankazabo Atsimo ity ihany koa ny olona Lilson nandikan'izany ho endrika asa fampiroroana. Tsy mahefy intsony ny mpitandro ny filaminana malagasy ny fitondrana manoloana ny tranga toy izao raha ny fanambarana tonomaly. Efa mibaribary sy samy miatrika fanafiana goavana ny dahalo sy ny jiolahy sy matahotra fitondrana intsony. Aya mipetraka hatrany ny hoe aharitra ve ny politika amin'ny fandefasana unité spéciale any amin'ny faritra atsimo izay malaza amin'ny asan-dahalo sa hampanginana fotsiny ny fanafiana amin'ny sesesy manoloana ny fanamarihana ny fahaleovantena. Fatahorin'ny tranga tany Beroro, ny tranganana fanafiana indray ny tao Antsomadiry faritry Sakara tokony tamin'ny valora alina. Jolamy Rongobasy mandidina ny 50 no nanafika trano fivarotana iray. Hatramin'ny fotoana ny antsona tany an-toerana ny hariva teo, tsy mbola nisy ny fizahana natao na ny constatation. Mitondra ny fanadihadiana i Gaëtan Andriansilavo. Omaly tokony ho tamin'ny valora alina, andian-jolamy isa 50 nitondra basy sy fitaovam-piadiana no nanafika trano fivarotana iray tao Antomadiro. Zandary roa ny tao atoerana raha ny fanazavana azo. Ny iray tao amin'ilay iray tranom-barotra, ny iray kosa ny ambina vazaha. Niezaka nanohitra ilay zandary tao an-trano ary naharitra adiny roa ny fifandonana. Saingy taty aoriana tsy nahatohitra intsony izy ireo. Lafa henonay zany ny resaka tamin'ny rehefa mandeha ny resaka zany dia miteny hoe isebeny an'izany lava ny teny tamin'ny zandarima anankiray tokony hamonjy anay tao anatin'ny fanafihana io dia miteny hoe aza mivoaka anao fa asia aza mamazy. Fa ny anankiray izay voatasika niaraka taminay tao dia namaly ihany izany fa anankiray moa izy nefa ny dahalo 50 dia sy rafa ny trano dia potipotika tena izay atao hoe tena simba tanteraka tokoa. Dia izay zany no tena mampalahelo zany. Fa laha tao anatin'ny fanafihana io ka efa nandefa forza ny andrano lava sy Sakara dia tena tsara tena babo teo tokoa ny dahalo fa tena mampalahelo. Tafiditra araka izany ireo dahalo ka nandroba sy nakafananana sy ny vola rehetra tao an-trano. Ny zava-misy anefa hatramin'ny 9 hariva ny antsona tany an-toerana, tsy mbola nisy nanao kostany tany an-toerana, tsy mbola nisy namaly ny antso ireo mpitandro filaminana nantsoina. Tsisy kostany tranzaky nefa dia vola marobe dia marobe natapikisany tokoa ny lafiny ny entana ny hoetindreo aby ny posikotera dia tsy zakany. Dia mba mangataka amin'ny mpitandro filaminana any ambony anay izany fa mampalahelo dia mampalahelo tokoa ny zavatra ohatran'izao satria zahay dia tena malahelo anatin'ny malahelo mihitsy fa ny saorana an'Andriamanitra zany dia mba tsy nisy ainana fosa tafavoaka zany zahay dia tsy nisy ainana fosa laha ohatran'izany hoe adin-droa zany nefa ny ao anatin'ny tafy adin-droa no nesona mitandro filaminana dia tsisy tonga jusqu'atsika miteny izao dia tena mampalahelo nefa mba hikaramany dia tia tany lavitra ty dia tsy mba misy famonjena ny aina zany indrindra. Tsy ny zandary tany Sakara ihany nantsona raha ny loharano-baovao azo. Isan'ny nantsona ihany koa ny tao an-drano lava sy lakaka saingy tsy nisy namaly ny antso. Raikitra amin'ny fanomanana ny 24 Jona ve izy ireo ka adiny ny adidy sy andraikitra tokony ho sahanina dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana. Maro tamin'ireo nantsoina nanamarinana vaovao no nametraka ayahy amin'ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana manoloana ny zava-misy. Raha izao no mitohy tsy anaketeherana intsony ny vahoaka indrindra ireo any amin'ny tany lavitra andrina tahaka ity any amin'ny fokotany Antsômadiro ity. Fa tsy voatazana intsony ny adidy sy andraikitra sahan'ireo mpitandro ny filaminana noho ny vola sy ny fiarovana ny tombontsoa n'olon-tokana. Ireo vahoaka madinika no mizaka ny tsirariny manoloana izany ary manahy ny amin'ny aina izy ireo. Tranga iray tahaky ny tany lakaka, fianakaviana iray novonoina teo imasony ny mpitandro ny filaminana no karamaina manokana. Fanadihadiana iarahana amin'ny Gaëtan Andriansilava hatrany. Mitohy hatrano ny Tsindra Zoleny eny anivon'ny fiarahamonina, fianakaviana iray natao fanadihadiana teto Ilakaka, ny taraina no ny vony sy ny kapoka natao azy ireo. Raha ny fanazavana azo, mpanambola iray mikasa haka ny trano sy ny tanin'izy ireo no naka mpitandro filaminana ary nisambotra azy ireo. Tsy naterina teny amin'ny pôlisy na zandary eo an-toerana fa tany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny iray ka ilay mpanambola sy ny vadiny namono azy ireo
teo imasony ny mpitandro filaminana. Rehefa nitazomina tena amin'ny sambo iray valina anay dia ty raha nitranga tao zany na nivono zahay ary ireo mivady mihitsy nikapoka anay zahay amin'ny raha vavy dia nitana ay nikapohan'ny vady ny ampela tamin'ny plansy ny lehilahy koa moa ny totony volobasy ny ao an-dambosiko ary zany ny afaran'ny fialan-jaza tamiko dia tsy vitan'izany mbola vao totondro hatramin'ny tareko aza potika. Mpitandro filaminana avy any Toliary no naka azy ireo fa tsy mpitandro filaminana avy eo an-toerana raha ny fanazavana azo hatrany. Ny avy teto ty polisy baka Toliara nentety ndaty mpanankaregna satria ao mpanankaregna ao zany manam-pikasagna hamonana ay sady hangalaky ty tragno ay nefa zahay tsy nagnino azy niente zahay eny amin'ny sambo iray valina lefa tamin'ny sambo iray valina eny amizay zahay le nasiagniseny baka an-tragno etoa le navy amin'ny sambo iray valina ao hinily agnaty sambra vinono zahay natao afakaigny le natao afakaigny le hoe foresegna amizay hoe hanao sonia taratasy zahay ny tanagna nanomboky ty alahady zahay latsinainy talata antoandro zahay vao nihinan-kanigny larobia zahay vao nivoaka ety ao. Raha ny zava-misy manana mpitandro filaminana ny mponina eto Ilakaka. Ankoatr'izay mbola faritry mpiadidiny osy Ilakaka ka tsy tokony ho mpitandro filaminana avy any Toliary no hanatanteraka ny fisamborana. Nanamafy izany ny raim-pianakaviana izay voatazona sy voakapoka niaraka tamin'ireo zanany telo. Entina teny amin'ny valina zahay fa tsy tany amin'ny polisy na tany amin'ny gendarme nefa misy posta polisy eto na eny rano hira aza fa tsy hoany nitondrasany anay fa tany amin'ny sambra valina any ny darodarofana tena nampalahelo mihitsy zavatra nanjoanay zay efatra mianaka tamin'izay fa torana seny reo zanako miaraka izy rovavy zahay amin'ny zanako lehilahy koa niaraka seny samby darodarofana raha vao miteny ny zanako manazava dia tsy tindry zalahy hanazava fa hoe ny mpanan-karena tsy henijaly vola ka noho izany zany dia zay zany mahatonga anay mitaraina amin'izay zany mba hijereny manam-pahefana akaiky indrindra fa ny fitsarana mahefa ambony amin'ity fanovana terisetra na akidinapinina ny majinika ity ambany. Aiza ho aiza ny mpitondra fanjakana sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny manoloana ity tranga tany Lakaka ity. Mbola hitoetrany ve ny mizana tsindrian'ilona amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fandaminana ny anivon'ny fiarahamonina. Ireo mpitandro filaminana natao hiaro ny vahoaka madinika indray no miaro ny tombotsoan'olombitsy. Efa natolotra eny anivon'ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany izay ho mety ho toy izany. Andrasana ihany koa ny sazy miandry ireo tsy maty manota ka mampijaly ny madinika tahaka izao. Izany any amin'ny faritra izay hatrany sika eto anatin'ity vaovao ity mikasika ny raharan'ireo komina izay mikasa ny tokona sy tsy ankalaza ny fety ny 24 ny volana Jona any amin'ny faritra Ivatovavy Fitovinany. Ny emitratrato ilay fanapahan-kevitra momba izay resaka izay raha tsy inona mikasa ny tsy hanamarika ny daty ny 24 Jona sy hanakatona ny komina ihany koa izy ireo raha toka tsy mahazo ny fanampiana na ny subvention izay tokony ho an'ny komina raha ny vaovao azy dia efa eny anivon'ny tahirim-bola-panjakana eto Antananarivo ireo vola ireo saingy tsy mifanaraka amin'ny fitakian'ny komina. Misy amin'ireo komina no niverin-dalana tamin'ny fitakiana, misy ihany koa ny raha matahora atao amin'ireo ben'ny tanàna no nitahotra izay raha matahora izay dia tsy nitony anarana ity ben'ny tanàna izay nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazetina ity Harawary. Manakana efa voakalmea ohatrany maneny madame Clotilde Voladolo ny tany dia ohatrany mandingina dia zareo teo moa nilaza hoe handefa izy ny akamorazan'lera zany fa niantao manazarydolo dia sasany moa zao vonody androany nody an'nosy varoka raha tsisy vola zany fa zareo miteny hoe efa ho anivon'ny trésor any an-tanà subvention akory azahoany izy io any zany fa raha tia anaovana fety fotsiny dia hoe ohatrany tsy mitovy ny montant par commune fa arakaraky ny andetan'ny commune misy mahazo 1 million d'ariary 2 million d'ariary 3 million d'ariary fa zahay moa zany mbola misy réunion mensuelle eo zany zay fa napakekitry ny décision iny miaraka amin'ny fivaroka fa mba dia manakarana zany tsy possible ho azo mihitsy no fa efa mangina tanteraka. Mikasika izay fiatrehana ny fetin'ny fahaleovantena izay ihany koa dia betsaka amin'ireo mpivarotra no voatery mampidina ny vidin'ny vorona amin'izao ankatoky ny asaramanitra izao noho ny fahavitsian'ny mpanjifa. Tsy mbola zakany fa efa mividin'ny sarababem-bahoaka hatrany anefa izany vidin'izany ary tsy nampitombo isa ihany koa ireo olona mividy. Miantarandrianaivo no mitondra ny fanadihadiana.
Roa andro mialohan'ny fetin'ny fahaleovantena mangina ny tsena mivorona raha ny eto Ambohitrimanjaka no jerena. Ho an'ny mpanjifa tsy takatry ny fahefa-ny vidiny rehetra ny vidim-borona rehefa fotoana alohan'ny fety tahaka izao. Miakatra zany mahitsy ny vidy zany hoe aty hoe 7 alina 9 alina zay zao miany 5 alina dia asa zay atao. Malohan'izay fahavitsi mpanjifa izay voatery nampidina ny vidin'ny vorona ny varotra. Raha toa ka 7 alina ariary ny vidin'ny vorontsiloza tamin'ny Pentecote lasa teo, ankehitriny lasa 5,9 alina ariary zany. Ho an'ny gisa 5 alina ariary tamin'ny Pentecote ary amidy 4 alina ariary amin'izao fotoana izao. 2 alina ariary kosa ningana teo aloha ary nahidina ho 7,000 ariary ankehitriny. Tsy nampitombo ny mpanjifa treto io fampidinana ny vidin'ny vorona io. Tsisy tsena mahitsy aty amin'ny Sampanana zao. Vorona efa mety mora be nefa tsisy mpividy. Raha isan'andro ny lafinaira malafa raha sasan'aira tsy vaky lovo mihitsy. Tena tsisy tsena mihitsy tena trano maly sy androany azy zao niteko fa tena tsy misy tsena mihitsy. Nendra isa 4 netiny teo dia mbola reo ihany hatramin'izao. Isa kely anakelindreo ary efa 4 andro zay tsy nalafo mihitsy. Ho androany zay tamin'ny larobia zao zay nalafo. Dia tsy vaky lovo mihitsy ny hatramin'izao. Nefa katsaka n'inona tsy maintsy mihinana foana ilay vorona. Dia ohatr'izay zao dia efa faty atoka ho an'ilay mpivarotra ilay izy. Ho any eto Andrenivohitra, Maroay, Fianaratsoa, Ambositra, Manalalondo, Ambondromamy. Ireo ny ankamaroan'ny toerana iavian'ireo vorona amidy eto Andrenivohitra. Setry sosialy asa mandinika roa no entiny Rajahouson Marcelin amelomany tena etsy Mahamasina. Nampiasa ny traikefany tamin'ny mahatatsambo azy izy hiatrehana izany asany izany. Ankoatra ny fivarotana tady anahazan-damba, manamboatra hamaky ary manosika izany no ataon'ny Marcelin eny an-tanimbarinan-drinina teny an-toerana Inarindra Randrianomanana. Asa tsy fahita amin'ny andavanandro no nataon'ity raim-pianakaviana iray ity. Tatsambo tany Mahajanga izy tany aloha tany ary nitady asa hafa teto Andrenivohitra ny tenany. Tsy ny fanalavitra tanteraka amin'ny fanaratoana momba ny araton'ny trondro ireny no ataon'ny Marcelin eto. Efa tany Mahajanga no nanao ity asa manofa hamaka ho an'ireo mpanjifa ity ny tenany nanomboka ny taona 2000. I Marcelin trano no nanamboatra n'ity hamaka ity. Eto any no 100 ariary ny sarany raha eo amin'ny 500 ariary izany rehefa ny amin'ny toerana hafa toy ny eny Ambozatovo. Mitondra eo amin'ny 2 alina ariary isan'andro eo rehefa maro ireo ankizy maketo mandritra ny ora firavana. Amin'ilay ohatran'ny efa tsy anjarako ilay asako taloha zany dia mba namorona koa zahay. Ankizy ohatr'izao mpianatra reto na zina na lehibe ny afaka mitaingina io satria ohatra mifanafody izy io. Hoe manao masazy, manala vizana na be. Vadinasa manaraka izany ihany koa ny fanamboarana fanazan-damba vita amin'ny tady. Ireo mpiasan'ny ministera sy ny manodidina ny faritra Anosy no tena mpanjifa izany. Mahavita eo amin'ny 4 Marcelin isan'andro rehefa tsy manosika an'ireo ankizy eto amin'ny tsy hamaka ity. Niasa tamin'ny sambo za taloha. Dia mba amin'izay misamba zany dia mba misy hitanao eo moko momba fatofatotra momba ny araton'ny trondro reny zany dia ohatran'ny lasa zany zavatra kely zany dia lasa nitoy jusque ohatran'izao. Manao le manamboatra araton'ny trondro reny zay, manao réparation. Eo misy namana koa manao zany ohatran'izay. Toy ny fialamboly no ataon'ny Marcelin eto. Rehefa niala tamin'ny asany 12 taona lasa izay. Profon'izany fa mahavita mamorona asa madinika sy miasa tena ny malagasy rehefa mahay mitrandraka ny traikefa ananany. Fatafiditra ao anatin'ny iray volan'ny ankizy nanatanteraka fizarana fanomezana ho an'ny ankizy sahirana ao amin'ny vohitra Faliarivo ny sekoly Le Bon Berger androany fanomezana miisa 300 no natolotra nandritra izany ho an'ireo ankizy eritaona hatramin'ny 14 taona. Ny ankizy aloha izay ny tarigetra tamin'ity androany ity mitondra ny fanadihadiana Imianta Randrianaivo.
Afaliana tsikitsiky no an'ireo ankizy nahazo fanomezana avy amin'ny sekoly Le Bon Berger androany. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy ity hetsika natao ity. Ankoatra ny fampizarana, nisy ihany koa ny fampisehoana maro samihafa nataon'ny mpianatra tamin'ity androany ity. Misy fomba fiteny malagasy hoe ny fiarabana toy ny fizakan'ny masoandro ka ny avo mitratry ny aloha dia fa miarahaba ny ray aman-dreny rehetra izay tonga eto, ny mpanabe, ny ankizy rehetra ary ny farany dia lehibe indrindra dia ireo ankizy rehetrarehetra izay nasainay dia angatantsika izy ireo mba hitsangana dia afaka hifanifanifantanantsika ho solony ny fifandraisan-tanana. Ohatra hoe raha manana akanjo roa ianao dia omeo amanitra ny ray fa tsara mameno ny mandray fa zavatra ho an'ankizy dia mamezana anao ny olona tsy manana. Ny ankizy aloha io ny tarigetra nentin'ny namariana ity hetsika ity androany. Tahaka ny isan-taona fifanolorana tanana tamin'ny mpianatra, ny ray aman-dren'ny mpianatra, ny mpanabe sy ny talehan'ny sekoly no natambatra nozaraina tamin'ny ankizy sahirana ao amin'ny vohitra faly arivo. Betsaka ankelan'izay ny ankizy tsy mbola mianatra any an-toerana ka tokony manampy an'izany ny fitondram-panjakana. Miafatra kely angambany dia izao ho an'ny Antsoavo, ho an'ny mpitondra fanjakana, dia ho an'ny koa tsika rehetra izay miankina, mpiara-miasa miankina na tsy miankina miaraka aminay dia maro be izy reto mahafinaritra kely fa mampahoneny. Mbola betsaka izy ireo tsy miditra an-tsekoly dia mangataka tolo-tanana ho andro izay tsara sitrapo mba hiaraka aminay mba hiditra an-tsekoly daholo ny zaza. Misy 300 no fanomezana natolotra tamin'ity androany ity ary ankizy herintaona ka hatramin'ny 14 taona no zaraina tamin'izany. Raha tsy haivana sekoly tsy miankina iray ao vohitra faly arivo ny Le Bon Berger ary préscolaire ka hatramin'ny 3e no ao anatiny. Éducation, valeur et satisfaction io kosa ny tarigetran'ny sekoly. Izaho eto zany dia miteny frantsay sy miteny anglisy. Misy ny préscolaire 2 taona ka hatramin'ny 13 taona, classe de 3e. Izay no eto amin'ny sekoly expression française. Fa nanolotra fanomezana ho an'ny fokontany andotam-penaka voalohany ihany koa ny orinasa Sokavitra androany maraina, fanomezana natao ampifalifaliana ny mponina indrindra amin'izao ankatoky ny fetim-pirenena izao. Mponina mahery 900 no nisitraka izany fanomezana izany. Fanadihadiana vetrany. Akaikin'ny fetim-pirenena, asa sosialy teo anivon'ny fokontany andotam-penaka voalohany no nanamarian'ny orinasa Sokavitra etsy andotam-penaka izany androany. Vary, menaka, arendrina, labozia sy ny maro hafa no nozarain'ny orinasa Sokavitra ho an'ireo mponina tetsy andotam-penaka voalohany. Mponina mahery 900 no nisitraka ny fanampiana ity. Ny vahoaka sahirana ara-pivelomana toy ny be antitra, ny zaza amam-behivavy no nitsonjovina manokana tamin'izao fanampian'izao. Efa misy hatrany fiara-miasa eo amin'ny fokontany sy ny orinasa Sokavitra. Nankasitraka izany fiara-miasa izany ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny fokontany ary mirary ny ito izany fiara-miasa eo amin'ny rotonto. Zay moa zany tompon'andraikitra eto amin'ny fokontany andotam-penaka voalohany sy ny mponina rehetra dia makasitraka. Satria sy makasitraka ny orinasa Sokavitra amin'ny tsy fikelezany aina fanomezana amin'ny fianakaviana sahirana eto amin'ny fokontany. Toy izao fanomezana toy izao ho an'ireto fianakaviana sahirana eto amin'ny fokontany reto. Isaky ny mandomba aravarana izay manao fangatana dia mamaly foana izy. Ka manarak'izay moa amin'ny zavatra ohatran'izao dia mba misy ny mari-pahatsiarovana kely ho marika fankasitrahana azy dia misy le takela-pahatsiarovana kely mba tohatray ho fisaorana sy fankasitrahana azy. Efa tafiditra anatin'ny asa sosialin'ny orinasa Sokavitra isan-taona ny fanomezana fanampiana ho an'ny fokontany andotam-penaka voalohany noho izy tafiditra anatin'ny farim-piadidian'ny fokontany ity. Ny atsaraman'izao dia faly ny société Sokavitra izay solon-tena eto manolotra fanomezana ho an'ny fokontany andotam-penaka izay vidiana manokana. Manolotra vary izay 25 saka menaka
misy bidon dia misy koa karazana biscuit. Ilay izy efa fanaony isa-taona dia falidefaly ny sosiete manolotra izay dia raha fety sambatra ho an'ny tokantrano tsirairay avy izao resaka vita. Ilay safidy angambany amin'ilay hoe eto amin'ny fokontany Ambotapenaka misy an'ilay sosiete Sokafitra dia izay no hivitanany manokana ny fokontany Ambotapenaka. Ho fitsinjovana vahoaka madinika sy ho fanomanana fetim-pirenena no anton'izao asa sosialy izao. Ankoatr'izany, nisy ihany koa ny fanoloran'ny filohan'ny fokontany mari-pankasitrahana manokana ho an'ny orinasa Sokavitra. Fanadihadiana miavaka kosa indray tombony ho an'ny olona manana fahasembanana amin'ny fandrenesana ny fampiasana ny masony sy ny fifantohana izay ananan'izy ireo. Sarotra amin'ny ankapobeny ny fiatrehana ny tontolon'ny asa ho an'ny tanora manana fahasembanana ho an'ireto tanora nanaovana fanadihadiana ireto. Maniry ny hiditra eo amin'ny sehatry ny asa aoriana ny fianaran'izay ratovin'izy ireo. Entiny narindrarindray manana izay fanadihadiana izay. Tanora manana fahasembanana amin'ny fandrenesana ireto nanaovana fanadihadiana ireto. Amin'izao akatiky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao, ijery afomanga miaraka amin'ny Ray aman-dreny no ataony hiaritsona ny 17 taona manomana ny fanadinana ara-panjakana BEPC ny tenany amin'ity taona ity ary fantoka amin'ny fianarana ao aorian'ny 9 Jona. Ankizy iray hafa manana olana mitovy amin'inany Iandriatsilavo Abel, 20 taona mpianatra manomana ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ity taona ity. Fialamboly sady fanatanjahantena ho azy ny taranja basketball. Tsy hiditra eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena nefa Abel fa hifantoka amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Satria tiako manao basket satria mampatanjaka, mahasalama ary koa mampisokatra ny saina afaka mifanerasera amin'ny manodidina. Nanomboka tamin'iza taloha za mantsy nianatra tany Antsirabe fa nanomboka tamin'ny 2009 vao nanomboka te basket rehefa nifindra nianatra teto te andeha isandraka eran'ny faritra zany dia mba azo loka be dia be. Miaraka amin'ny fianakaviako amin'ity dia ohatra ny hijery mpihira zay dia hanomana sakafo mba tsaratsara dia andeha hijery afomanga fa iny tena mba mahafinaritra anay mianakavy dia avy eo dia hianatra indray ny ampitson'iny. Ny eritreritro hoe any amin'ny banky ngamba na eo amin'ireny fikarakarana taratasy ireny fotsiny dia mahita an'ilay olona miasa birao dia sady ohatran'ny mazava mora azoko zany le resaka informatika io. Misa 4 ireo ankizy manana fahasembanana ara-pienoana eto Analamanga izay tsy mianatra eny anivon'ny sekoly natokana azy ireo raha ny antotanisana avoakany Instat farany. Manana ny toerany eo amin'ny firenena iray ny tanora sy ankizy rehetra na manana fahasembanana na tsia. Marenina izay mahazo mitaly volamena any amin'ny lalao nosy ohatra izany zao dia ahitana hoe manana maizy azy olon'ireo rehefa mahazo ny fanabeazana sahaza basy ny maso sy ny jery. Dia izay zany azo ny tombony kokoa satria mivoatra kokoa ny azony izay resaka fifantohana eo amin'ny fijerena sy ny eo amin'ny maso izay raha oharina amintsika olona tsy manana fahasembanana ara-tsofina zany dia mifantoka kokoa zareo amin'izay lafiny jery izay. Toy ny tanora rehetra no ataon'izy mianadahy ireto amin'izao akatiky ny fetim-pirenena izao. Tsy manana ho avy ireo ankizy sy tanora manana fahasembanana amin'ny fandrenesana izay mahavita ny fianarana amin'ny atsakany sy andavany. Lasa ho vesatra ho an'ny fiarahamonina izy ireo noho ny fahasamihafahany amin'ny ankizy manoloana izany. Fa minitra vitsy talohan'izao itenenana izao dia nisy ny lozam-pifamoivoizana tety amin'ny alalan'ny digy. Tsy nisy ny ainana fohy tao anatin'izany andeha raha antsika avy hatrany ny sary mikasika izay. C'est mandeha normal la vente izy andeha kopy aty zay ngeta tao riny faka fitarirato zay ny lohany any andeha nitsofoka anakaty nontonana azy dia tsy maninazo police dia tsy haiko izay hiditra vaizana hoe hiditra vaiza zay avana andeha nakanto ahoana normal kopy izy avy eo tsisy clientata aiza moa nahitany hoe c'est mandeha raha toa dia dala tsy manina
izay ihany koa no iampitana amin'ny maresaka avy any ivelany nandresy ny Brexit manaiky ny fialan'ny Grande-Bretagne ao anatin'ny vondrona Eoropeanina ny 15 ireo Britanika 7 kosa mbola manaiky ny hijanonany ao anatin'izany vondrona izany mahery ny iray tapitrisa ireo vato milaza ny eny fanadihadiana eo amin'ny sary ny France 24. Naoraka ny farisian'ny Britanika tamin'ny fitsampahakevim-bahoaka amin'ny fijanonan'ny Grande-Bretagne na tsy ao anatin'ny vondrona Eoropeanina 27 ireo mpifidy nandatsabato tamin'izany nandresy ny Camp du Livre manaiky ny fialan'ny Grande-Bretagne ao anatin'ny vondrona Eoropeanina ny 15 ireo Britanika naneho ny heviny ireo pro-Brexit ekosay mahita ny hoaviny any Europa ny Ekosy raha ny fanazavan'izy ireo raha toka tsy manana fahefana amin'ny Irlande avaratra intsony ny Irlande raha manomboka eto. Fa nahitana vokany avy hatrany izay vokatry ny referendum Brexit izay eo amin'ny sehatry ny toe-karena ny totongana ny bourse avy any Azia ao anatin'ny faritra mena ny tontolo arabolan'ny Tokyo, Shanghai ary Seoul. Fitotongana na diso tafahoatra no misy eo amin'ny livre sterling taorian'ny taona 5,750 ny andanja ihany koa ny dolara andrasana ny mety ho toy ny ity raha ity. Manoloany ny tranginy moa dia nametra-pialana ihany koa ny Prime Ministra Britanika. Izay ihany koa noentina manakatona ny pejin'ny fampahalalam-baovao androany saingy mialohan'ny sarahana dia ndeha ofitsinina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Tsy mazava ny politikan'ny mpitondra amin'ny fiovaovan-kevitra amin'ny ora farana tahaka izay nitranga teny Avoloha ho an'ny mpanao politika dia tsy nisy ny asa ho ambara antony ny fanemorana ilay fotoana efa nomena. Iverina tokony indray kosa ny mpiasan'ny fahadiseranana amin'ny vondrona ao anatin'ny Saint-Pido na ny sindika ny mpiasan-doanina manomboka amin'ny alarobia izao. Tsy mbola nisy ihany koa ny marimaritra iraisana teo amin'izy ireo. Jolamy Rongobasy mandidina ny 50 no nanafika trano fivarotana iray tany Antsoamadiry faritry Sakara. Raha ny fantatra hatreto dia tsy mbola nisy ny constatation manoloana izany. Nahitana fiainana kosa ny vidin'ny vorona amin'izao akatoky ny asaramanitra izao noho ny vavitsin'ny mpanjifa. Izay ihany koa tompolasy tompom-bavy no entina manakatona tanteraka ny pejin'ny fampahalalam-baovao ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany veloma tompoko. Fihenam-bidy lehibe ao magasin Shap akaiky ny pompier tsara lalàna. Ahitana ireo karazan'entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny magasin Shap akaiky ny pompier tsara lalàna. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tris en serment. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soc à vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista.